Kanefa tsy manino zany azay mampity ahatsana ny zavatra rehetra. Ankehitriny fotoana natao nanovana hetsika eto amin'ny ataon'ny SPK national SPK rehetra eto amin'ny FPMA. Ahatato fivelatra na havinala ka sofisandrana na havinakondro mba meva samy meva mihatrana koa ny sambana vehivavy kristiana eto amin'ny FPMA. Ary hita sy miavaka izany amin'ny fihetsika rehetra izay natao, ao ny manontolo, ao ny zavatra madinidinika izay tena aseho afaka ny mahameva zany vehivavy kristiana zany. Miangana manala ao am-tompo ka mihavantsika mpianakavy-vonoana amin'izao sabotsy tolakandro izao. Voalohany indrindra misaotra ny tompo sika fa noho ny fahasoavany sy ny famindrapony dia afaka tonga miona sy miara-pato izao hiaraka nampamperaka ny hetsika ifantombonana anadebena ny tatombolana sy sambana. Ny ampiray toazano dia hotetehan-kafaliana satria mbola ao anatin'ny fotoana fankalazana faha-20 taona ny FPMA koa isika izao ka hifandiby ireo SPK eto amin'ny FPMA samby aneo izany fankalazana izany araka ny fomba hitondrany azy miaraka amin'ny teny maneva ny jokely manao hoe FPMA manaiky amin'ny fahalemana ny teny nambolena mahavonjy izay nalena tao amin'ny bokyny Jakoba voalohany andiny ny faraiky amin'ny noho izany ahabaina isika rehetra na hatratra ny tsingeritaona fa 20 taona. Isaorana ny tompo zany satria avy amin'ny tombonandro sy ny fanambinana izy koa ny nova sy ny tay antsika FPMA nandritra izay 20 taona voalohany izay. Ankehitriny isika raha hitsy eo amin'ny 20 taona manaraka iray dia mila tena mihetsika anohitra sy ampandrosany fiangonana. Ny SPK dia sambana velona ao anatin'ny fiangonana ka tokony miambina mandrakariva amin'ny fanafiasana sy ny famolopolona ny fianakaviana sy ny fiangonana. Ny fisaorana ho isika malagasy dia atony ny fahalamavana ka tsy lany manina ary atolotra isa-tsokazy ny avy izany koa misaotra ireo ray aman-dreny ara-panahy izay nahafoy amandro sy fotoana ireo voalohany fahatany. Misaotra ny tafo Lion izay netotra nahafotsy sy nahandro namasaka izao fikarakarana hitantsika izao izay tsy nitandra sasana niaraka tamin'ny SPK teto amin'ny fahatany atsimo antsinanana sy ny SPKI amin'ny SPKI. Misaotra antsika vahoaka an'Andriamanitra koa fa tsy vitany hoe SPK ihany izy ty fa dia tena nahana araka ny teny zoatra masina manao hoe raha izao sy ny amponafosy dia miaraka nompoan'i Jehovah izay. Ary hitantsika marobe ireo lehilahy izay eto manatrika etony na eo amin'ny andarany fikarakarana eo amin'ny zava-maneno na eo amin'ny prompteur na eo amin'ny andindininy maro samihafa dia mampiseho fa misy ny tena miasa miaraka amin'ny fianakaviana eo amin'ny fiangonana. Misaotra antsika vahoaka an'Andriamanitra koa tonga manatrika izao fikaonana izao nafoy fotoana sy nandany vola aman-karena ka ilay Andriamanitra manankarem-pahasoavana neny androtsaka ny fiteneny manana ampiampo antsika tsirairay avy. Hoy ny teny misaotra masina manao hoe Andriamanitra tsy mba tsy manana anadiny ny asanareo sy ny fitiavana izay nasianareo voninahitra ny anarana raha nanonona masina ianareo sady mbola nanompiana. Izay no hoe natompoko raha ny ampiventsika moa zany dia miarapaly isika ka alohany anombohana ny zavatra rehetra dia mangataka ny pasteur Josiane antsika hitarika ny fampifafana isaorana ny tompo sy ny fanomezana voninahitra azy. Izay no teny ho fanotapana izao fionatsika SPK izao amin'ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra rehetra.
dia mbola manerina ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ary manolona ny fiadanany sy ny fahasoavany amintsika tsirairay avy tonga manatrika sy manotro izao fiainam-pifaliana ataon'ny sampana vehivavy kristianina iraisana izao. Hitsangana isika mankalaza ny tompontsika. Ny hira fahatelo andininy voalohany sy fahatelo no anoantsika izany. Fitoerany masina midera azy eo amin'ny abakabaky ny heriny, midera azy noho ny asany lehibe, midera azy ariky ny haben'ny voninahiny, midera azy amin'ny fitsofana ny anjomara, midera azy amin'ny vali sy ny lokanga, midera azy amin'ny ampongatapaka sy ny dihy, midera azy amin'ny zava-manenitendrena sy ny sodina, midera azy amin'ny kipontsona manay, midera azy amin'ny kipontsona tsara feo. Aoka izay rehetra manam-pofinana saly hidera ny anaran'i Jehova. Aleluia. Ivavaka isika. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izahay, Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Mbola novelominao, mbola notafianao hery aina, mbola nomenao tombonandro tratra izao fotoana izao, fahasoavana izany. Na teo aza ny fahasairana, na teo amin'ny fitanterana, teo amin'ny orana, teny an-dalana sy ny sisa, dia notantaninao izahay, ny anjelinao ny tompo manodidina anay tompo. Niaro anay tamin'ny loza rehetra ary dia tody soamantsara eto amin'izao toerana izao izahay. Tompo, ianao no miboninahitra amin'ny zavatra rehetra. Fiainam-pifaliana ity fiainana ity, fiainana fifankatiavana, fiainana fifampihavanana ary fampihavanana vaovao aminay sy aminao ary aminay samizahay mpivavy mpianaka ireto. Tompo malamo, matoky fa ny fanahinao tokoa no mampiray anay, matoky fa ny fanahinao masina tokoa no miasa mangina ao am-ponay tsirairay avy ka izay rehetra ataonay eto, na inona amin'izay fanomezam-pahasoavana maro samihafa nomenao anay tsirairay avy, izany rehetrarehetra izany Tompo dia ataonay voninahitry ny anaranao ary dia matoky fa eto afovoanay ianao satria zanakao malalanao tianao izahay, dia matoky fa ny fonay tsirairay avy, ny fananay tsirairay avy efa nidiovinao no amasinao mba anjakanao tokoa Jesosy Tompo, dia misaotra anao izay amin'ny zavatra rehetra. Amen. Toizantsika amin'ny hira fahatelo, andininy fahatelo.
satria ary arakyrehefa fampatsika tamin'ireo taratasy fanentanana nanefanatsika isam-piangonana isam-paritra ny alalansoratra masina misy tonana izao fiamantsika izao fiamam-pifaliana izao dia tao amin'ny teny fanevan'ny FPMA taonany FPMA vakinana ny fiandohana izany teny izany koa ario ny faharitona sy ny lompo rehetra ary keo amin'ny fahalemem-panahy ny teny nambolena izay mahavonjy ny fanahinareo. Izany ko raisitsika fanorenana izao fotoana izao. Ary tamin'ny fiainana tamin'ireo sampana vehivavy kristiana tany amin'ny faritany sasany rehefa mifampizara tamin'ny teny io dia nanohina ny maro tamin'izy ireo izany tenin'Andriamanitra izany ka dia samy naneo ny teny soratra masina izay nafafy nambolena tao am-pony izy ireo dia tenin'Andriamanitra izay nitaiza sy nampahery azy ireo tamin'ny fitsakana tamin'ny fifaliana no nanovana ary koa dia teny nampiorina ny finomy teny nampandroso azy tamin'ny fiainam-panahiny ilay teny nafafy ilay teny nambolena teny velona ary dia mitondra vokatsy tokoa teo amin'ny fiainany tsirairay avy. Anisan'ny tsy mifavolombelona tamin'izany ireo rahavavy manatrika ireo fiainana tamin'ny faritany ireo. Koa raha jerena no hoe ario ny faritona sy ny lompo rehetra ny vokatra tsoara amin'izany tenin'Andriamanitra izany izay mendrika amintsika vehivavy tokoa dia isika izay miara-mivory eto miara-mifaly eto etanity fa vehivavy voavena heka vehivavy madio am-po vehivavy vita fihavanana amin'ny Jesosy Tompony. Vokatr'izany koa vehivavy nandray teny nafafy ka mikolokolo sy aina ary mivelona amin'izany ao am-pony sy eo amin'ny fiainany. Ary dia vehivavy nandray talenta fanomezam-pahasoavana ka mampiasa izany ary mitondra ny vokatr'izany ho fanomezam-boninahitra ny tompony eo amin'izany. Ka mitanjona amin'izao fiainam-pifaliana izao dia ny fanehoana fa ny sampana vehivavy kristianina isika izao dia toy ny saha misy volony tsara samihafa izay mitory ny hatsaran'ny tompony dia ireo talenta samihafa no mitombo azy izany. Ny sampana vehivavy kristiana avy amin'ny faritany dimy eto amin'ny FPMA no aneo amintsika izany ankehitriny. Tsarovy rahavavy malala zanaka zandry zoky fa isika vehivavy no ravaka ny tokantrano ary isika vehivavy koa no mitondra ny hanitry Kristy eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra. Izany ny fijoroana vavolombelona tiatsika hitantaratra amin'izao fotoam-pifaliana izao voninahitr'Andriamanitra irery any. Amen. Mialohan'ny androsoany sampana vehivavy kristianina amin'ny faritany telo ary dia namoira-pifaliana isika sy mira fanampiny fa enina
tafalo zany zay tonga eto manotrika anareo elana tsiny tafy fiombiana voalohany aloha apetraka ny fialantsiny zay miaraka amintsika eto nefa tsy tonga noho ny grève ny train iaramalala fa ny tafo miaraka amintsika eto zany zay tafo Vincennes, Arago, Melun, Grandchamp, Orléans, Vatovezoro samy tonga misy solitena daholo zay rehetra tonga eto dia ireto izany. Ino toanay voalohany ho anareo zany dia misy niavatra hoe manaovany mety izay no atolotra ianareo voalohany dia ny hira ny faharoa zany dia midia hoe aoreny tsara ny finoana tsy tonga lafatra tompoko isika rehetra amin'ny zavatra rehetra fa dia atolotra amin'ny kafaliana anareo ka dia raiso amitiavana. dia tafalo zany zay tonga eto manotrika anareo elana tsiny tafy fiombiana voalohany aloha apetraka ny fialantsiny zay miaraka amintsika eto nefa tsy tonga noho ny grève ny train iaramalala fa ny tafo miaraka amintsika eto zany zay tafo Vincennes, Arago, Melun, Grandchamp, Orléans,
Pato Fezoro, samy tonga misy tsolo tena daholo izay rehetra tonga eto. Dia ireto izany. Ino foana voalohany ho anareo zany dia misy niakatra hoe manaovany mety, izay no atolotra ianareo voalohany. Dia ny hira ny faharoa zany dia midia hoe aoreny tsara ny finoana. Tsy tonga lafatra tompoko isika rehetra amin'ny zavatra rehetra, fa dia atolotra amin'ny kafaliana anareo ka dia raiso ampitiavana.
miala tsiny bebelo fa sy mampariparinao feo fa iezaka ihany teny maso dia izahay zana dia avy ao amin'ny faritany avaratrandrefana faritany avaratrandrefana moa dia misy an'ny camp Amiens, Lille, Creil, Rouen et Cergy. Dia miala tsiny bebe zany ny mpitandrindrany SVK ao faritany pasteur Lomondrika Baolila tsy afaka miaraka tamintsika teto Androvany izy. Dia ito izahay solitenan'ny tafa solitena faritany dia miala tsiny ihany koa fa fatatsika moa fa misy amin'ny grevy zany dia tafa miana tonga teto Androvany. Dia izahay avy ao amin'ny faritany zany izay tafy reny dia tafy efatra aminay ihany no misy ny sampana vehivavy dia tsy misy sampana vehivavy zany dia mbola ny tafy bourgan sy Creil dia mba entsika mivavaka mba miaraka amintsika eto fa mba hisy amin'ny raha safidy izahay hanatrika izao fotoana izao dia zavatra telo fohifohy no entinay apitaina aminareo dia misy hira roa izay ho ataonay ary tantara fohifohy ihany koa. Ny tantara izay nosafidiana dia tantaran'ny Martha sy Marie. Nisafidy an'izay izahay satria noraisinay ny teny Njobily manao hoe manaraka ny fahalemem-panahy ny teny ambolena mahavonjy ka mahafantatra izay fa ny teny ambolena dia talo amin'ny Martha sy Marie. Dia le teny rahavavy teo hoe tsisy kalavatra tsika dia alana tsiny raha misy somary tsiproza ary mbola hiala tsiny akeo satria nisan'ny olona manao tantara ilay olona tsy tonga ka dia miezaka izahay mba eny ambony tomobila ny anatranatrany izy dia ny ataonay voalohany zany dia ny hira mitondra ny lohateny hoe jiro mazava eny an-dalantery. Dia ny hira ny faharoa dia ny tantara ny Martha sy Marie ary ny fahatelo ny hira amboarin'i Jesosy dia mijery miarika tompoko. Yeah.
Marta sy Maria dia iraika-po amin'ny Lazarosy. Samy mpianatra Jesosy izy ireo ary samy tiany tokoa. Araka ny voalaza ao amin'ny Jaona toko 2:15 ary Jesosy dia tiany Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Iza moa ireo? Rahavavy ara-nofo dia manana ny Lazarosy ho anadahiny. Avy eo Betania, rahavavy ara-panahy ihany koa satria nahoana? Manana sakaizana iraisana dia i Jesosy Kristy ao amin'ny Nazareta. Fisakaizana hafakely satria tena mifanao atsimo sy avavatra i Betania sy Nazareta. Ny voalohany aty Jodia, zanabohitry Jerosalema. Ilay faharoa any Galilea, mbola ary ambonin'ny Samaria. Fomba ahoana no mifaneraseran'ireo misakaiza ireo? Satria tsy nisy ny finday no tsy nisy ny fiara ifamoivoizana tamin'izany. Maria efa 3 taona no niasan'ny Tompo hanavotana ny zanak'olombelona ary 2 herinandro farany izy no tao a Jerosalema. Azo antoka nefa fa ny fisakaizany tamin'izy telo mianadahy dia efa naharitra. Radio miaraka toko salamatana fanisosina zao manao salamatsara no mpahasavan'Andriamanitra dia faly zay efa lelany anay mahitanao toka ty avoatra misy anay mandroso atrano e fotsindiny mahafinaritra mpianareo zany a Miarakanao? Maria, manao ninao, manao ny fahalamanao. Fanamatasa ny sekontry. Petrapetrako, fotsindiny afatsilifanareo fa niantony Niteny tompo fambiany ny mpanokonao. afatsilifanareo fa niantony antonao avy ambony tany dia mba amonjy zay zao mba nanany fiainana amin'ny anao sitrapony iray ka izao sitrapony iray izao mba vadimotry izao avy mba nanantenana ary anana amin'ny bebe izao mpianatra tsara manolotra ny ainy amonjimondry mipikarama satria tsy mpiandry na tomponondry dia raha mahitany amin'ny avy izy dia mandao ary mandosary ary ny amin'ny dia tonga mifamotra ny ondy sanampiakary tompo motsy mampanina avao ve ny amelany ravavoany no pirery fampasely manampy azy na mpisavatra anaio ianao dia fananina sy be ayay ianao fa mariny fa mifidy ny manjaro tsara dia tsy araina aminy mihitsy mialatsiny fa mbola misahatra kely atoka ianareo sakaizako raha manao sitapony raiko sy any an-danitra ary lazaka aminareo marina tokoa fa izay tia zao tontolo izao ka manaraka izao tontolo izao dia fahafalin'Andriamanitra izy ianareo misakaizako raha manao tokoa ianareo
ka miaino sy manompo. Mahazo tsara dia miantso sakaizanao koa io mbano so matsy voasoratra hoe anankehitriny Israely ino tediavin'i Jesosy aminareo afa-tsy ny anompo azy atahotra azy andeha amin'ny lalana votisy anompo azy. Voasoratra ihany koa hoe voasoratra ihany koa hoe mianoka dia velove na ny fanahinareo. Avy ajinonga Maria fa izao no lazainy malaky aminany hoe dia Jehovah tompony maro dia ho hitanareo iray ny tsy fitoviny ny marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy tsy manompo azy. Raha tena mpiain'ny tompo ianao dia tokony anaraka n'izay lazainy Jesosy hoe raha zao sy ny antonona kosa dia anompo an'i Jehovah izany. Mba hainao koa Marta fa ny didy voalohany dia hoe ry Israely miaino. Inona no zavatra iraisan'izy roa vavy? Samy resy lahatra ny amin'ny herin'i Jesosy. Fony Lazarosy narary ka nidosy ny fahafatesana dia izao no miseho. Hoy Marta, Tompo, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Ary hoy Maria, Tompo, raha teo ianao dia tsy maty ny anadahiko. Indro kely Marta dia teny hoe fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany tena amin'ny maty amin'ny andro farany. Ary Maria teny hoe rehefa tonga dia miakora teo amin'ny tongotry Jesosy. Ay Marta koa nanaraka akaiky ny fampianarana tombo rehetra. Misy zavatra fantany tsy hainy hafa. Maria kosa naneo n'Andriamanitra amin'i Jesosy raha niakoroka teo anatrehany. Ary ny tompo tsy nandrara azy tamin'izany. Hoy Jesosy, ary izao ny sitrapony izay nanirakahy dia ny tsy hamelana izy very izay rehetra nomenay fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy. Marta mahafantatra tsara ny fitsanganany tena amin'ny maty. Maria kosa tonga saina hoe iza no manao izany. Jesosy Andriamanitra mitafilofo. Maria misy fotoana iainona misy fotoana ny fomba. Tsy mandalo matetika Jesosy ka dia mba manara-botra miaino azy. Ny jaona toko fa 12 kosa dia mitantara fa nandalo indray tao Betania Jesosy dia Marta nanompo. Maria nanositra menaka manitra sy sarobidy ny tongony sady namaofy izany tamin'ny volondohany. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe firy amin'ny sakaizan'ny tompo no mahavita izany dia ny mahafohy zava-tsarobidy ho azy. Mova izany tsy fanompona ihany koa. Izay rehetra nomendray ihany no manaotonany ary izay manaotonany tsy mba ho lafo mihitsy. Ao anatin'izany ny fiainona sy ny fanompona. Mipetraka amin'ny rehetra ny fanontaniana. Raha hifidy isika dia iza? Marta sa Maria? Ho an'izay fomban'ny Marta dia izao no nolazainy Jesosy. Arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto raharaha kely indrindrireto no nataonareo tamiko. Ho an'izay fomban'ny Maria kosa dia izao no voasoratra. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandry n'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dala, ho fanitsin'ilay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Eny Marta sa Maria, anao ny safidy nefa ny tena valiny mety amintsika dia ny hoe Marta sy Maria. Ary manompo sa miaino? Ny valiny mety amintsika ihany koa dia ny hoe miaino sy manompo na koa miaino
vao manompo kanefa azadiny fa Maria rehefa mifidy ny tsaratsara. Voazaro samy hafa ihany koa ny fanompiana fa mitombo iray ihany. Voazaro samy hafa toy izany koa ny asa fa iray no mpiay dia Andriamanitra ny asa ny zavatra rehetra amin'ny mpino ny atao tany. Samy manana ny toerana eo fikorana na ny lahy na ny vavy. Samy manana ny sehatra ahafahany manompo araky ny fahalalana. Sy arak'izay talenta efa sitraka Andriamanitra amatsiny ary ivononana ho amin'ny asa tsara rehetra tsy ampiambavivavy. Ataon'ny vehivavy ahoana nefa no ahitana indray fotoana mbola isahana asa hafa ny ivelan'ny tokantrano efa feno ny asa fanompoana raikitra. Ataon'ny vehivavy ahoana nefa no fandahoany fikoloana ary koa ny famahanana zava-tsoa ny amponana izay natolotra azy olova sy adika manandraikitra. Fa ireo ankonany no raha-pahamena no natao voalohany amin'ny asa fanompoan'ny vehivavy izay voantso ho zanak'Andriamanitra. Ka ino no ataony dia tsy maintsy ao an-tsara ny hitandro ny asoany, tsy ho simba, tsy ho loto, tsy ho leviny ihany koa ho ameloveloandro. Koa ny fiantsotompo izay manendry azy andeha sy hiasa mba hamoa dia iraisan'ny safidy amin'ny fahadiamanjana ny fanekeny izany. Ny fitombony am-panahy, ny fahitany fahombiazana amin'ny fanompoana koa dia samy hitombony ho zary-vady, ho zary reny mahafatra hohatrany. Hainy tsara ny mandrefy ny alavan'ny fotoana ahafahany asa, hainy ny mandanjalanja ny afisitry ny asa izay tokony faina, hainy koa ny mandamina ny diary firaketana ireo zavatra kinasa ka izay rehetra taony dia samy fampiarahany amin'ny fiadan-tsaina. Tsy mba miavonavina izy ka mihevitra mihoatra no izay tokony heverina, fa mihevitra izay moa miarakaraky ny ohatra ny fotoana voaraiky. Mampiasa ny mpifaliana ny fanomezam-pahasoavana izy fa tsy ngerina ka ny zara fanompoana dia ataony voninahitran'Andriamanitra razy ary lazana Andriamanitra. Ho an'Andriamanitsika eny mamosady mendrika ny fiderana azy. Indreto izahay solontenan'ny sampana vehivavy kristianina avy amin'ny faritany atsimo andrefana izay misy ny tafo Toulouse, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Montpellier ary ny tafo La Réunion. Izay elana tsy indrindra ny tafo Clermont-Ferrand, Montpellier ary ny La Réunion sy tafasy tafiraka aminay androany fa Toulouse, Bordeaux ihany izay no eto. Dia fifaliana ho anay mandray anjara amin'izao hetsika goavana izay ny sampana vehivavy kristianina resinay izao. Fisaorana feno no atolotra ino izao fandraisana fifaliana sy mifankatiavana izao. Ny loha hevitra izay nofidinay dia ny hoe vehivavy nandray talenta sy fanomezam-pahasoavana ka mampiasa izany ary mitondra ny vokatra izany ho fanomezam-boninahitry ny tompo eo amin'ny sahany. Dia ila no anombohanay azy, ila izay mitondra ny lohateny hoe
manao ireny mondrano. Mindranonay tamin'ny Angila Tsimbazaza zany. Manarakarak'izay izy tononkalo izay noforonin'ny Andriamatoa Lazar'Andriamainkasoa, loholona mitapitolozo no sady mpanoratra boky sy tononkalo rahateo. Dia ho farananay na amin'ny dimy anjaranay Perla Verte, mindranonay tamin'ny groupe Niakozany. Koa dia iananatin'ny memora sendra misy diso fahaditatena dia mijery-piaratra. Terra
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia izay faritany avoany andrefana zany nomojoreo taroanareo amin'izao fotoana izao. Dia raha tsika malala moa fa ny faritany avoany andrefana dia FPA dia ny ao à Paris Sosasy Atismonsa no misy ISBK ka dia raha tsika mitoramavaka ny fahatoravan'ireo vola namantsika manaraka. Dia latsiny ny pasteur Antra Robinarisson satria noho ny adidy maro izay andraiketany eo amin'ny fiangonana dia tsy afaka izy androany ka dia manao fialatsiny amintsika. Dia atolotra zany amin'izao orasy fotoana izao ny anjaranay dia isy tononkalo dia isy hira anankiroa mitondra ny lohateny hoe tsara ianao dia ny hira faharoa dia fiadanana. N'Andriamanitra ao Malaky manao hoe ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny mety dia ny manoko an'Andriamanitra sy ny tsy manoko azy. Tsy mitovy izy ny manoko an'Andriamanitra sy ny tsy manoko azy. Inona moa no tombony atsika zanak'Andriamanitra isika kristiana? Moa Jesosy hoe ny fiadana tolomeko anareo. Io fiadanana io azo lazaina hoe sekreatsika kristiana ny atao hoe fiadanana satria ny olona zao tontolo zao dia tsy manana izany atao hoe fiadanana izany ao amin'ny Jesosy Kristy satria amiko mizara amin'ny fahasoavana ary manam-pahasoavana io Jesosy tsika io. Ka ty tononkalo izay atolotra ity dia tononkalo hitondrana antsika tsirairay avy zao raha niaraka ny toerana misy atsika isika dia raha mahita ny paysage raha nanao déplacement tsika dia matetika finaritra mijery andreny hoe mahafinaritra nisy fiovana kely mahita ny paysage zay zany mahabetsaka ny ao an-tsaintsika matetika dia mahatsary finaritra tsika na hoe mba miova kely variana izao anefa tadiditsika reny zavatra hitantsika reny zava-boary reny dia toro voninahitr'Andriamanitra reny. Tsy miteny izy reny fa hitantsika hoe mitoro voninahitr'Andriamanitra, asa tanan'Andriamanitra. Isika rehetra ao amin'ny fiainantsika dia olombelonantsika dia efa misy ny olana misy ny zavatra manahirana kanefa Jesosy nomentsika toerana. Matetika ny olana ataontsika goavana eo amin'ny fiainantsika ohatra hoe goavana be tendrombohitra nefa ataontsika ao an-tsaina fa reny olona reny dia kely sipity eo anatsehann'Andriamanitra farak'izay bitika reny. Ka dia izany ny fampahaizana antsika amin'izao orasy fotoana izao. Raha mijery zava-boary reny tsika dia mahazoe satria misy herinandron'Andriamanitra fonosiny reny. Maneky atsika, manamboatra atsika foana Jesosy, mitondra ny olantsika, mitondra ny entantsika ho izy atolory any mavesatra aminareo. Atolory azy zany olantsika zany ary aokatsika ho maivana fa tsy toy n'le olona anankiray anehitaingana taxi brosy izy dia ozy izy ny receveur hoe toty atao eny amin'ny tafitrano ny tamavesatra ao dia ny azy tsy homeny fa ny taona taxi brosy izy dia mbola noloaviny any. Toatray zany le masitsika fa Jesosy fa manaiky any fa tsika mbola tamana zany hoaniny any. Dia ty zany dia mitondra lohateny hoe ty tononkalo ty hoe raha manompy. Dia toy izao ary le tononkalo raha manompy. Raha manompy ny masoko alohany dia variana, finaritra, raha sambatra voasintony zao akaton'ny zava-boarinao rery iray. Loharano ianao hipoiran'ny zava-misy rehetra. Mirindra, milato, tsara bika mazana, nataonao tsy misy tomiky. Jereo, dinio, ny alalan'ny hery ao ny velona dia ho fantatrao ny adidinao. Fa nataonao
mba hisary sy hanamboatra saina. Ekeko fahalegazanao, ekeko fahitantaraka zany amin'ny asanao. Jereo naiza toerana misy ahy dia hita fa mitoro ny voninahitsao rehetrarehetra. Fa manambara no fa manandratra anao no azo atao ka ezaka koa ahalala misoa. Dia tarika antsika zany a dia roy Jesosy fa tsara io a dia efa fiadanana ianao. Tsara ianao fiadanana ny ratombotra ianao. Voninahitra
Annemasse, Avignon, Grenoble, Saint-Étienne, Lyon, Arnis, Aifekanis, Riosario. Alohany amboana zavatra rehetra dia isaorantsika Andriamanitra izay naharan'izao tontolo izao hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay. Koa mangataka n'ireto havavintsika avy any Annemasse aho izay nanoana dikely indray mandeha mandroana anareo nahavaly amafizo isaotao fampiaravatsika ny spectacle Annemasse ny danse ataona eto tiako hoe ny TGC ny danse sady dia hainay loatra fa mangataka famindram-po avy amintsika fa ny tononkira ny tena tiana hitany amintsika ny tononkira dia hoe tiako ny manana anao Jesosy faly amin'ny manana anao itsika tia mijery fitaratra tsika vehivavy tia mijery fitaratra ka zao mba rehefa manomboka izao tsika raha mijery fitaratra dia antany io ilay fitaratra satria ohatran'io ahitana ilay fitaratra anao io no ahitana Jesosy anao dia atao hoe manana anao za Jesosy faly amin'ny manana anao raha tesy ianao dana mijery fitaratra inona ny hitan'i Jesosy aminao ao mitsiky midana mifona aika saotra
Manina va. Vai su di faccio. Dove ti succede? Tu ne lui. Ini che la su. Ma tu sai dia, ma non ha problema benissimo, che ti tu mangi un tegno, che c'è un dia. Grazie. Oh, monsieur. Asa tobetsaka fa kofony eo a fa de inao mahazo izy io e fa efa inona ty mahazo amzery antsasakabo iny antany ina kaika maty namanatsika ka tsy mba mamboraka ao eo apo e fa tsy andriva le tene soka miara milatsa tongotra miara mamindra etanjaray ny morazaka de manina zao raha mba tantara kely manana olana arabola sa olana rapitiavana na profite manina e olana eo aminay sfidekya fa tsy mampirafy izy akoka fa manina de zany fa misy problème c'est pas loin que on fianana matety tsy de tena grave tena zao tsy zava fa tanty indray mitoraka efa tena nandro zay tsy mifampiteny de samy manao fianana fotsiny zany de mampitomany ka tena tsy zako lokia fa zao kosa aloha za tsy hanao premier pas zany manioky fa makina oaka toujours courage fia courage tena tsika vehivavy a tsika mila matanja tsika nama tsy fanakamalemy zany a mafy zao zavatra niainandry zao a efa niainako zao ao mbola niainako am'izao tsika amteny zao tona mako ange rakatsika tsy mapitsy nanaty zany e zay vady ny zaza sy masy olona fotsiny sisa nijanonanay ao an-trano ona ahoana sorenaky iza firy taona zay tena masy olona sekisy iza akoatra zay fa naty ivenana tena masy olona sisa zay ao an-trano samy manao fiaina samy mandeha samy tany lasy izy miverina misy lasy tena tsy naposiko mihitsy ka disoa ndriky mandeha manao dekole mandeha manao asa bekolana zany nefa fiainana mivatsy andriamanitra naposiko tena tsy naposiko mihitsy mais c'est n'importe quoi mandeha manao dekole na mandeha manompo an'andriamanitra nefa zany ke amatonatolany de voady fanaovana taona tean'ny andriamanitra qu'est-ce que ça veut dire efa otanasany mbatombaty ono aky raha azoko tsara zany de mifampitsara velatsy fotsiny nareo mivady a tena tsy zany akia azafady aloha azafady aminareo aloha tena tsy azoko de zao mandeha mivavaka tsy sanatro manao miasa an'andriamanitra de nefa zany fiainana tena disiplinareo tena marina tena nareo zany a aiza ny fiainana ny tenin'andriamanitra andriamanitra miteny hoe aiza ny voadina no tatao tata tsy azo ny vadinareo ahoana ny zaka ny voady tadidizity ny voady ka misy zay olona natako mahomefa tatareka zany azy tam'zay natao mariazy a de tsy haiko azy nafitsika
le coiffeuse le tiakana tamin'loha makaletylejery tsisy zavatra miditra tamin'lohako fitopivavahana itenina andriamanitra napiditra teo mivoaka tena za de milanjaloha fana fa mianjena tiate tsy possible fa ny zavatra ray kosa tadidiko a hijanona aminao irery a iny zao atao lay zao Pikavinanay zay miarapetraka indesy fiaviano vehivavy rehefa atao mariazy na lehilahy tsy mafantatra an'le boaty atao latara izy efa na tian'andriamanitra sy fiangonana izao dia manaiky anao ho vady ho tianao sy amelinanao ny diadème ny traine salopahana Alléluia, alléluia, alléluia. Rehefa mataona ny maromaro nareo vazy nefa nareo dia mandeha manomboka d'Andriamanitra. Ahitana le hoe tezera fahazavanomboka akatao tsaky mahasambolety ny fahatezera aloha zay teten'Andriamanitra ny nareo zany mahasambolety efa ao am-pipitona sao a za tena mahita mihitsy ahako fa tsy le tena fitiavan'Andriamanitra zany mihitsy tsy miaina ny tena fitiavan'Andriamanitra fa tena tsy mandeha fahazarana fotsiny mandeha mivavaka lahady manao depolina misandraky tsy zany tsy mitatava fa tena mila kena sy mila hosafotra sao a manana problème ara-pitiavana sy makavavy nenitsy a hotelymoandro efa mikarapapady neniko Di zany le olo sampanany bebe iny mandray zany VBM manareo zany nareo reto aloha ny arabako tsy vitakolo dia inona koa hoe titenen'ity zazy ty zany nena tsy hoe za tsy hoe manamaivana ny problémanisy mivavy fa mivavy a tsy maintsy manana olana foana tsy maintsy miady foana mivavy dia nefa reo avy eo nareo a tsy maintsy firesaka ihany avy eo fa zao fiangonanao a dia fantatro tsara mihitsy tsy ndriro zany a ndriro gedy eo fantatro tsara mihitsy fiangonanao iny tena misy a mary tena misy olo loatra zany a ary tena zay mihitsy tena tako mihitsy le fitsarambelatsian'ny kristian kristiano tena tsy laitra mivavona lasa lay ndrily antra izany zao tily asiana am'izany ary tena misy le zany toetra ny loatra zany aky zay aloha raha zavary malala dia azavay tsara loatra
loa misy kely avana tena misy tokoa satria zao mantsy tsy mba andalako amin'izay nasakapahirezany mametrakanany ao am-piangonanao misy dekona sy piano farazy alavavony tsy tiako maizina satria zao ny olona nieritreretiko anala ny demony aty amiko indray nefa olona mifantatro fa misy demony ahoana moa nandaliako anatyany sanetrano tanany eto ambony loha ifamelaretina isaka mizany resaka zany Stadi indrindra le fivina farana ataontsika sika lasa gidra zay indrindra mitsika nanaovako anazy eo taoko malala ny anarako ny rehefa tena rehefa tsy tia dia tena ala ary atoko mahafantatra ny anarako hoe ihany tobe kosakena tonga tamin'igny anka zaho no tena tsy nekeny saiko mihitsy le izy satria publike tananakeny ama sy publike tany zao hoe tsy hain'rehefa fa zay nanomezanareo anatsiny satria tena tsy hainareo iny vehivavy iny miarana samiko koa any ampiasana any a zany oetiny any ampiasana any mitotro an'io tsisy afanio ataony am-piangonana ataony any ampiasana tsy manao afa-tsy miandrika endrikoanana miandrika endrikoanana foana patro fa tena efa tena sariko mihitsy tena sariko manina koa ny any am-piangonana manina koa ny any am-piangonana am-piangonana koa trano zany koa natandra fa ny am-piangonana be moraly madama be moraly fa dia fatisoko ve ke zany fatisoko ve raha ohatra ka tsy tian'iny olona iny tonga dia tapahako indri azao ama-kristiana dia tena maraina milazanao raha vaka dia tena fahadisoanao zany ary zao koa hoe fangamo dia tsy maintsy hoe hitovy hevitra koa antsika rehefa misy ny fivoriana zay no mampandroso ny fiangonana tsy maintsy misy ny tsy fitovik-hevitra sady zao koa hoe tena andriamanitra manao hoe ino moa izy teo hoe mifandefera izy dia mifamela ka tanteraka indria be zao zany satria efa ela be ny mandevitra efa tena ela be misy mandevitra mbola mila mandevitra foana rehefa ela loatra misy dia mitota ny satrany mitota misy ndri fahita zao hoe tena mahagaga dia tena olona nareo mandeha mivarotra isaky lahatra hitanareo daholo kritika ny mpiandry ny dekone ny fa zao ve fangaro izy reny dia olona anjery latsaka tany tsy anjery latsaka tany eny izy reny fa tena tsy azoko mihitsy ahoana ny ainanareo tenin'andriamanitra tonga isaotsika firana daholo ny tenin'andriamanitra mifamelady mifandefera inona teneny paster izy vaovao no meko anareo dia mba nefakatiavana aizavazo rehefa fakatiavana efa lasy tena zero ory antra aiza hoe satria zany nametra andreany tenao bevolo manao hoe tsy avany namana loa tahatra ny tenanao ary mivavao amin'ny fahavalinao tena tsinitsiny io anatreo tena tsinitsiny tena ho anatreo fa dia aheritendry tika miatra tena za tena tsy nabosiko mihitsy mba manao raha-piangonana ihany ndry manao setrika tena toy zao filazana raha-piangonatsika mahita anazy na mahita ny tarehany na mahita nazy naizanaiza na nareo resaka anazy dia tonga dia ratsy tena tafahoatra ny zavatra teny nareo sao zany lazako anareo mitodika amin'ny za tena hitako mihitsy hoe ny tokantrano ny andriamanitra fitiavana teo anaty tokantrano nareo
rehefa hoe zao miaipema mankalazany fa epolotolana esoro loto rehetra ny fa lotola rehetra ary ekeo amin'ny falemem-pana ny teny na olena atonga aiza mila mamboly ny tenin'andriamanitra mila malaiky ny falemem-pana mila miaina ny tenin'andriamanitra tsy tsara mihitsy tokatrano eo mba ohatra ka tsy misy jesosy sy ny aim-panao anaty mety marina zany le misy na telo andro motsy tsy nakefadinina mena vitsy mitongotsy mila aiza le tsy tsara natao sy ola ty anatary ho tianao sy amelinanao zany hoe tsy hoe amelinanao a dia zany tsy aitsy kokolona ny fitsara amin'ny lalany boko famezana kadokado ny telo maro fanameko sasy teny ianakaiky hoe amelinanao io tsara izy amin'ny anafiny amelomana kisana tenin'andriamanitra mety disobavinao tsy maintsy misy ihany fa izay ny fitiavan'andriamanitra no angatahany itoetao anazy zany misy fa tsy atao fazarana fotsiny a tsy voninahitra nenananana ny mpiamonany amin'ny lekôlina ditaka nahitra ave dia ndikola aminah todika midikely a aveo ny anakotana ny ampelma tsy mila mpiary a tsy mila zao ato zao la zay kory ren'olo reny fidin'andriamanitra reny andriamanitra mitidy andre no izany raha mikiloty tsy hoe andehaka andeha amikety amitatana fa jesosy aloha mibadindy voalohany jesosy miteny pizerea ekeo amin'ny falemem-pana ny tenin'andriamanitra aiza mambolezina zao inona nambolezana eo antokotany soa tena nitondra vavaka nareo fa tena marena andriamanitra tsy azo pasipasiny fa tena manaleo any enandray dia hitodika amin'ny anitra ten'andriamanitra hoe hianitra manao hoe aoka ny teninareo hoe dia na tsy dia tsy fa tsy misy eo anelanelana dia ohatr'izany koa nandry tiany namandria nandry izy tia dia mankahara azo fotsotsotro zao fa tsisy an'izany hoe sady tsy namandria tsy fahavalo sady zao didin'andriamanitra no miteny hoe aokatsika hifankaty didy zany fa tsy safidy dia hoe dia aiza hoaiza zany so sa hoe lalamresaka seto fa ny anazoko atao dia mitondra mavaka anareo mba haelanareo amin'izao fahazarana azy ary mididididy fandraisana tenin'andriamanitra hotika vila zao aza atao mandalo fotsiny eo amin'ny fiainanao ny fahelom-potoana ny fapelma na hoe angalana voninahitra ko fa tena iainanao marina ve ny tenin'andriamanitra tsy reti-panotatary reky any fa ho ananoko fa hokan'andriamanitra manatrika eto aiza ho aiza ny tena iainanao le tenin'amboleny ao anaty fonao ve hitadavanao voninahitra ve azamonao arena ve fitadavanao an'andriamanitra andao hiaka andao tsika hiaraka izahena amin'andriamanitra fa andriamanitra mandray antsika amin'ilay fitiavana nybe sao lazaiko anareo andao tsika dia malion ahoana nefitrareo anatika ny RNSBK antsika andeha amboly tsy amboly eo tokotany amboly tsy tenin'andriamanitra hiasa aty anaty tenatsika tsiraiky ahoana nefitrareo ohatramety zany mambala laza moa ty Mahazaroany a tena misotra betsaka ny mihitsy amin'izany fanamarana izany fa tena tsapako mihitsy aloha fa rehefa hitanareo rehefa mieritreritra ny olona iny na matsiaro azy na hoe nareo miresaka ny olona masoko a dia ohatra ny hitako misy fanahy masina mibisika atao anaty manaratsy
mafatsy tian'ny olona mihitsy zany zao ohatrany efa tiana aminazy mihitsy rehefa hita tsy haiko hoe tsy mety izy ary tena makarary anahy ihany koa le izy indraindray tena miakatra hatramin'ny pension mihitsy Avutsao anaty loatra Jesosy tena omaly miakatra ny tension anao ahoana le polisy na rehefa niaina le zavatra ny téléviseur dia tena mieritreritra mafy mihitsy fa hivavaka ao an-tokantrano fa ary ilaina fandeferana fa raha sy an'entreme pas tamin'ny voalohany zany andia zao ny an-tokantrano raha dia misaotra betsaka ndrika fa tena namandrea zany ny vakinaraka tsy mifampitaritarika ny fotsiny hoe andeha le sopiny andeha le mazao ahoana le fidika ninany di ohatra mitakokoky eo matonga sae mbola nisy ampiany sy ny dekoly vavy zany titeny dia efa be manaiky dia za kosa naiky fa tsy manina fa manaiky aho zany dia mieritreritra Chegaita tu, allo che è all'unione, je peux pas, j'ai FPMA. Je peux pas. Les t-shirts à vous avez les t-shirts à vous là, ça te dit j'ai une amie dans le vide, dia isan'ny indrindra no talazainy ity tononkalo ity satria ny lamba manko dia efa somary verivery ihany ho atsika fa dia amin'ity tononkalo ity zany no anambarana ny mahatsara ny lamba ny lamba roveny maloto ka nisy saiky misafotsifotsy sa nitafika lotrotra loatra ka ambaravatsafaty koatra tsy nilotoko loatra drinio banjy fangamba madio efa mbatotanela saingy kitroka katsay avela ny lambako safotra atao fahoriana tsy miendrika mahazo indrana nefa tiako sy manendrika iny sady maneka farahy sa kosa tsisy rentiny manety maso na rendrarendra mampiaso azy ka lazaina sy antsointsoina ho tsy mandrofantrosola ko raha izany foana nahoana irenirendra manendrika ireny sy ny fitsiko ombienymbieny fihiny manokana trany fa ny lambam-pavenao etiany sotra
Zay zany ny fandraisana anjara ny région rehetra fa zavatra angatahako aloany a mba tsy mparitaka sika dia miangavy an'ireo mpandray anjara rehetra hiakatra ety dia amahana ny teny famahanana ny pasteur sady namahefa dia sady makasa tena mbola fifaliana koa satria manana ray aman-dreny mpitandrina lehilahy koa isika manatrika izao fotoana izao ary arem-pahasoavana ao antsika koa izany. Ny hira amaranantsika azy dia ny hira alomamirayiray aloha isika tamin'ny lohany nanomboantsika ny fampisehoana nataondreo sampana dia nataontsika ny hira Jesosy miarehana ary dia mahamarana antsika koa aloha ny fampisehoana dia ny hira fanoriko hira fanampiny fasina telopolo itsangana isika. See
Clémence pasteur Ravaltera hiakatra eto. Ny hira fahafito amby-roapolo amby eninjato andimy voalohany sy faharoa nataontsika dia hitondra ambavaka antsika pasteur Clément Rakoto. Dia aorian'ny mivavaka ataon'ny pasteur Clément, pasteur Ravaltera anolotra ny tsodrano, dia ny hira ny andimy fahatelo amin'ny hira io no amaranantsika ny fotoana. Ataontsika ary ny andimy voalohany sy faharoa amin'ny fahafito amby roapolo amby eninjato. fisaorana sy fankasitrahana, fankalazana, fiderana, fanomezam-boninahitra, sandratray ho anao. Ry Andriamanitra o raisy zanaka ny fanahy masina tompony fiainanay. Raha totosa soamantsara ny fikasana rehetra momba izao fionan'ny sampana vehivavy kristianina, eran'ny Frantsa mihoatra n'izany aza eto amin'ny FPMA ary tanterahana teto Lyon androany. Zava-dehibe loatra teo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy teo amin'ny fiainan'ireo mpino mahafiangonana azy. Izany zavatra irana ny aina, ny zara, ny hira, nampiseho fa iray ihany ny fonay, iray ihany ny finoanay, iray ihany ny Andriamanitra. Andriamanitra mpamorona sy mpahary. Faly misotranao zay satria tsy lehilahy ihany no noforoninao fony tao ity fa ny vehivavy koa. Ary zay no zava-nitranga tamin'izany fotoana izany fa
tateoriana dia mbola nanomeany Maria ihany ianao mba hanavozanao ny famoronana efa nitanterahana hatrany voalohany. Koa dia faly indrindra izahay raha mba anisany miampoka sy misitraka ary milomano ny fahasoavana lehibe entin'ny vehivavy eo amin'ny fiainany ny fiangonana, ny fiainana tsirairay avy hatramin'ny fiainana firenena azy. Raisinay ho fahasoava-dehibe fanomezana avy taminao ireny rehetra ireny. Ankehitriny ary dia raiso ny fisaoranay sy ny fankalazanay mangataka aminao kosa izahay mba hoarovanao sy hotahinao indrindra hialoavanao ny mpikambana tsirairay tonga teto nandray anjara amin'ny fotoana androany, fa indrindra na inona fikasana na inona eritreretina sy raha ratsy mety mbola hotanterahany ny sambana vehivavy kristiana eto amin'ny fiangonana dia aoka ianao amin'ny alalan'ny fanahy masinao amin'ny fahendrenao tsy azonay refesina mba tonga toy ny tany lonaka ny fony ireo vehivavy ireo mandray ny teninao hiay sy velona izany, fa indrindra hiezaka izary zany amin'ny angonana sy ny fianakaviany hatramin'ny fiangonana. Tompo ianao rery ihany no mahay manao izany zavatra zany, koa ianao mitokinay sy antenainay anatanteraka azy ny alibeny famindraponao. Rainay izay any an-danitra ho amasina ny ananao ny fanjavanao atao ny sitraponao iterana tahaka ny an-danitra mandeha izay misaza anay amelohany kay tahaka ny manalay sy ny tatanay raisynotray fanjavanao manafahany amin'ny ratsy manao ny fanjakany sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mialohan'ny hanomezana an-tsodrano dia mamelana an'io fisaorana sy fankasitrahana anareo amin'ny anaranay mivady saotra manokana satria fifaliana ho anay niarahana taminareo sapana vehivavy amin'ny fotoana ity. Tsy indrendaony ihany dokotera fa rehefa misotro ronono moa dia lasa eritreritra mandinika ka nisy aingam-panatonga tampoka teo amiko teo a dia mba tiako hozaraina aminareo misy afatra anaty ety momba ny fiangonana. Jery fiainan'ny fiangonana kabetrino lay fampisehoana nataon'ny sambana vehivavy avitany Jonathan ka zay natonga ny hidrony ny fiangonana dia nalatsiny ny afo ary nieritreritra aho mihinana ny afo maly milady fiangonana atao trano fiangonana mihiranay nareny mivolanay nankonona tsy enjerinay dia hifanetonona sy mivavaka ny tompo nefa tsy nenany inady mitoetry taminay rehetra tena dia mieritreritra aho nefa tsy nahitavana dia tokony mpiavina reo mpiara miambina amiko ilazana ny tsy fantatra fa nahoana moa isika no miaraka nafanina taotry ny fiangonana vao maly no maly ary ny andavanandro satria rano na mpiasa rano na mpampianatra rano na mpamoly ary tsy miasa sarotra ny fiaina dia tapaka mitady satria latsany any vao maly ny alady dia mieritreritra be manteny re mamaritra ny fiangonana fa izao no tiako hiavaka mitankarizanao nanjara lasaka mibavaka ny fiangonana no velona iray ao anaty firenena mananafatra omeny ho amin'ireo zay fahalatany sy ny maomeny ka tsy afaka mankidy manoloana ny tantara sa fiangonana voahity sy fiangonana voarara tsy miasa andavanandro. Raha tonga nalaza ny alady ary vita teo koa ny fotoana zay natokana irana mivavaka raha avy ny fiainana raisy fitondramponina nareo nianara aroany zay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra mihoatra lavitra no izay angatahintsika sy tantarahintsika ary miery zay miasa manatsika ho n'Andriamanitra tokanaraintsika amin'i Jesosy Kristy any midera sy mianja ny voninahitra ao amin'ny fiangonana azy hatramin'ny indrindra sika triny avy mandrakizay
ary andriamanitra io fehitana ahamasina nareo tanteraka arovana avokoa ny tenanareo ny ainareo ary ny sainareo mitanteraka tsy anantsy amin'ny fiaviany jesosy kristy tompontsika fa mahatoky andriamanitra rehefa ny anjanareo sady izy any manefa izany ny anaran'andriamanitra anay sy zanaka ary famay masina amen.